MG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ara-ekonomika ireo firenena mivondrona ao anatin'ny COMESA ny tontolon'ny nomerika. Fampivoarana izay nosemana ny valinaretina COVID-19 ho ny Flo Andrajoel ary ilaina ny fanohizana ny fampiroboroboana ny sehatry ny nomerika. Nototsaina androany tany Egypte ny fivoriana atampony fa 20 amin'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ao anatin'ny COMESA. Ampikorotana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ny fikitihana ireo lalàna sy ny fifanarahana momba ny zone et entreprise franche hoy ireo mpandrarà ary mety hiteraka fahaverezana asa maro izany. Tokony hisy ny fifampidiniana mialohan'ny fandraisana fanapa-kevitra hoy ny Paitokarena. Manoloana ny fitombon'ny tany ireo tratran'ny valinaretina COVID-19 any amin'ny faritra Vakinankaratra sy Menabe, nanambara ny prefektura Antananarivo androany fa mety hikatona amin'ny lalam-pirenena fafito ny faritra Analamanga. Velotaraina manoloana ny fomba fiasan'ny trano pirentim-pirenena amin'ny fanontana ireo bokin'omby, ireo ben'ny tanàna indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra. Tsy maharaka ny filana ny vokatra azo ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena omaly no fantatra fa mitondra ny valinaretina COVID-19. Ny Premier Ministre frantsay Jean Castex mandritra ny 10 andro no manao fiboahana ity Premier Ministre ity no sady anaraka fitsaboana. Ny anditeny revitra. Filahatra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École de Veka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny alambotsika ny vaovao dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ara-ekonomika n'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny COMESA ny tontolon'ny numerika. Fampivoarana izay semana ny valinaretina COVID-19 ny Flo Andrajoel ary ilaina ny fanohizana ny fampiroboroboana izany. Nitotsaina androany tany Egypte ny fivoriana ara-tampony fa 20 ny COMESA. Michel Arnardo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tany Egypte ny fivoriana an-tampony fa 20 n'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny vondrona COMESA, fivoriana an-tampony izay nosokafan'ny filohan'ny Républicain Madagascar Andrajoel. Ainsi, j'ai l'honneur et le privilège de déclarer misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana an-tampony fa 20 an'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny vondrona COMESA. Taorian'izay dia nisy ny fanolorana ny famantarana ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filoha malagasy sy ny filoha egyptiana izay lany ho filohan'ny vondrona COMESA ao anatin'ny 5 taona manaraka. Nandritry ny lahateny nilaza ny filohan'ny Républicain Madagascar fa manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampivoarana ara-ekonomika ny tontolon'ny nomerika. Porofo mivaingana raha nambarany ny zavan-tranga nandritry ny 2 taona ny amparitaka ny COVID-19. La crise sanitaire nous a permis de tirer de nombreux enseignements que nous avons intérêt à capitaliser. Nitondra lesona betsaka ho antsika rehetra ny fiparihan'ny valanaretina COVID-19. Isany amin'izany ny tokony ampitombotsika ny ezaka entina manarina ny vokatra izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny nomerika izay nanampy amin'ny fitohizan'ny fiainana teto amin'izao tontolo izao. Noho ny fisian'ny teknôlôjia dia nateo aza ny COVID-19 nitohy hatrany ny fampidonana ireo sehatra maro. Tahaka ny orinasa, enina maro azy ireo mpitondra afaka nametraka paikady entina manohy ny asa rehetra. Nanampy amin'ny fahatongavan-tsainantsika ny COVID-19 tamin'ny fampiasana ny nomerika tao anatin'ny fotoana fohy.
entina manohy ny asa indrindra ny asa misy fiatraikany amin'ny vahoaka ohatra ny sehatry ny fampianarana na ihany koa ny fandoavam-bola ireo tokantrano tahaka nisy tany amin'ny fireneko fotoanan'izao ametrahantsika ny sehatry ny nomerika sy ny fampiroboroboana ny teknôlôjia ao anatin'ny programa mpampandrosoantsika pour la mettre au service du développement et que celle-ci ait une dimension panafricaine. Hetsankila nanamafy ny filoha Andrajoelina ny amin'ny tombony entin'ny fampiroboroboana ny teknôlôjia sy ny nomerika ao amin'ny sehatry ny varotry ireo firenena mikambana ao amin'ny COMESA fampivoarana izay mbola mila famatsim-bola ankehitriny entina manohy izany raha ny fanazavany. Je suis ainsi très fier d'annoncer que la stratégie industrielle du COMESA faly amlaza aminareo androany fa nampiarina ireo paikady napetraky ny COMESA sy ny fanatanterahana azy efa andalana ny fampiaran'ireo firenena mpikambana izany ahafahana manamora ny fitaterana amin'ny akapobeny sy ampianana ny saran'izany fivoarana goavana no apetraka ao anatin'ny sehatry ny fitaterana izay nahafahana nampiena ny délai de transit sy nanamora ny gestion des charges tamin'ny alalan'ny programme tripartite facilitation du transport et du transit izay ezaka izay anefa dia nosemban'ny Covid-19 izay nampitangana ny saran'ny fitaterana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nampiakatra ihany koa ny saran'ny entana rehetra ilaina araka izany ny famatsim-bola ary mila miantso amin'ny siny izany isika mba hahatonga ny COMESA ho fitaovana ahatongany amin'ny fampivoarana tena izy. La mise en place de mécanismes de financement alternatifs à taux concessionnels. Édifions notre résilience par une intégration numérique stratégique. Izay raha tsy hivina ny lohahevitra iompany ny tsy fivoriana an-tampony faraika amby roapolo anireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny vondrona COMESA ity. Nandritra izany no namoahany filohan'ny mpitantana ny COMESA teo aloha ny firafitry ny birao vaovao Repoblikan'i Egypta no filoha Républicaine Libye no filoha lefitra raha toka ny Républicaine Madagascar no rapporteur général. Nisy ihany koa ny fionana manokana teo amin'ny filoha Andrajoelina sy ny filoha Abdel Fattah al-Sisi androany tolakandro vonona ny ara-iasa amin'ny Madagascar amin'ny lafiny nomerika Egypta ary voaresaka manokana ihany koa mahakasika ny fiarovana ny sistany anisan'ny noresahana ny fiaraha-miasa sy ny fanohana ny fanjakana Egyptiana ny Madagascar amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanamboarana ny lalana migodana na autoroute voalohany mirefy 520 km mampitoy Antananarivo sy ny Serana-tsambo lehibe ny Toamasina. Voaresaky ny rotonta ihany koa ny momba ny fahaiza-manao amin'ny fananganana ny tanàna vaovao izay tafiditra ao anatin'ny velozany ny filoha Andrajoelina anarenana ny fahatarany Madagasikara. Amikorotakana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ny fikitihana ireo lalàna sy ny fifanarahana momba ny zone et entreprise franche hoy ireo mpandraraha ary mety hiteraka fahaverezana asa maro izany tokony hisy ny fifampidiniana mialohan'ny fandraisana fanapa-kevitra hoy ny Apahy Toekarena io ny nasaina. Hosahirana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ary asa mahery ny 5 alina sira hetsy no ahina ho very izany hoe nefa 100 ireo mpandola atsa-kemika ao amin'ny CNAPS manoloana ny fikitihana ireo fifanarahana sy lalàna momba ireo orinasa afakaba na ny zone et entreprise franche araka ny hita ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 izay manafoana sy mampiena ireo fanalefahan-ketra amin'ny orinasa afakaba. Ity sehatra ity izay tsy mbola tafarina vokatry ny krizy ara-pahasalamana araka ny nambarany filohan'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires tamin'ny Antso Antarby. Et donc zany dia tsy misy tsony le fatokisan'le mpampiasa vola eto dia afaka findra ty olana io tsy olana ho an'ny mpampiasa vola mamindra ny any eo dia zany misy fahaverezana azy. Ankoatran'izay izay instabilité zay dia misakana ihany koa ny olona ilo le mpampiasa vola ho avy zany dia tsy mazoto koa no ny an'indiketo noho izay le instabilité juridique misy eto amintsika zay amin'izao tsika tena ao anatin'ny fahasahirana zao hoe sy mba fepetra ahafahana mamorona asa be dibe omena an'le olona tsy hanasa be dibe reto ve no tokony atao sa ny fanaovana insécurité ka mety ampiena indray ny investissement misy any amin'ny entreprise. Zay tokony ahady anay misy tomana lakilosy amin'io fidiran'ny lalàna ny teny zone franche any anaty loi de finance. Tsy ivona loi d'exception no mifeny orinasa afakaba eto Madagasikara izay natao hisarihana ireo mpampiasa vola anangana orinasa eto amintsika sy hampitombo ny devise avy amin'ny fanondranana entana.
lalàna izay manome antoka sy fahamarinana toerana ho an'ireo mpampiasa vola. Ankehitriny nampidirana ao anatin'ny LFI izy zao ny entreprise franche ary ahina ho very izay fahamarinana toerana sy antoka izay no ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana miova isan-taona ka iova manaraka izay ihany koa ireo hetra isan-karazany tsy mandrisika ny mpampiasa vola. Efa nisy ny taratasy nalefa tany amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ireo sampandraraha voakasika momba ity ayahin'ireo vondron'ny mpandraraha ity, saingy izao norosoana izao ihany ny fandefasana izany eny amin'ny fahefanana mpanao lalàna. Mahagaga ary mampalahelo ihany ny zavatra mitranga fa raha zahay aty amin'ny setrany tsy miankina dia matahotra, malahelo ary somary kivikivy ihany na dia manao antso raha zay hoe vonona ifampanometanana fa sara very fotoana foana tsika ary zay zavatra zay mampalahelo nefa jerena ny zavatra miseho eran-tany dia tokony tsy fotoana ny andaniana fotoana amin'ny zavatra hafa zao fa tokony hampiroborobo izy hampandroso ny firenena ny jerena. Fa ny mahagaga dia tsisy mba firesahana mpandraraha fa avy dia manapaka hevitra rery zareo. Nefa rahantsika mahafantatra tsy mety zay zavatra zay ary mety atahorana ara hoe mety misy asa very ary zay zavatra zay no mampalahelo. Anatsarana ny fampidiram-bolam-panjakana no anton'izao fanovana izao raha ny faneho-kevitry ny mpahay toe-karena. Na izany aza tokony hisy ny fifampidiniana hijerena ny vahaolana. Mampiena ny resaka dépense fiscale zany hoe mitombo kokoa zany ny recette fiscale fampitomboana ny atao hoe recette fiscale ny fisinja zavatra zay. Fomba ihany koa anankiray mba hahafahana manena ny atao hoe corruption any amin'ny sehatra misy an'ireny zany. Ny fieritreretana fa ho tsara kokoa ary hisy famokarana bebe kokoa ho an'ny taona 2024 ny antony. Fantatritsika koa nefa fa aorianan'izay krisiany zay dia misy ihany koa ny fiakaran'ny consommation après am'izay satria iodina amin'izay zany ny sendra raisam-pirenena dia izay no ny eritreretana hoe tokony hisy ihany zany izay zavatra izay fanazana zany ara dia misy ny tokony fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana sy eo anivon'ny groupement entreprise France mba hijerena vahaolana mikasika izay. Tsehivana isan'ny fepetra napetraky ny FMI ny fanafoanana ireo fanalefahan-ketra maro samihafa amin'ny sehatry ny orinasa fakabana mba hanatsarana ny tany fandoavan-ketra eto amintsika. Isan'ny antony nirosona tamin'izao fanapa-kevitra izao. Araka ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024, vola mitetina 20,5 miliara ariary no vinavinaina hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana manoloana izao fanafoanana ireo fanalefahan-ketra amin'ny ZEF izao. Etsakilany ireo vondron'ny mpandraraha mahita fa ho faty antoka goavana no an'ny toe-karena izany fa averezana asa amanetsiny no mety ateraka izao fanavaozana izao. Manoloana io andrasana ny fiaonany eo amin'ny rotota isiny ny marimaritra iraisana. Mahakasika izay LFI izay dia lany tsy nasipanitsina izao ariva izao ny LFI 2024 ka solombavamboaka. Efatra amin'ny valopolo no nandany izany teny Tsimbazaza ho tanterina anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny Antsipiriny izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia efa lany andro avokoa ny antontanisa mahakasika ny fahatrana fiarahamonina ary ny fari-piainana olona eto Madagasikara izay ampiasaina efa taonany maro izany manoloana io dia anatanteraka fanadihadiana maharitra ny eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy eny ny Instat sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa miantarandriana. Ny taona 2024 no nisy ny fanadihadiana farany nataon'ny Instat mikasika ny fahantrana fiarahamonina ary fari-piainan'ny olona teto Madagasikara. Tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy araka izany ny antontanisa sy tahm-piasaina ankehitriny. Manoloana io, anatanteraka fanadihadiana EPM 2021 na fanadihadiana maharitra eny anivon'ny tokantrano ny Instat. Manomboka izao ary haritra efa-bolana ny fanadihadiana notosaina io manerana ny nosy. Ny sivana moa ohatry ny ankety rehetra fanadihadiana rehetra eto amin'ny Instat misy méthodologie d'échantillonnage no ampiasaina zany ahafahana misafidy an'ireo tokantrano ireo. Aléatoire moa zany ny fomba fisafidiana azy fa tsy misy critère hoe manokana fa ny teti-bola anatanterahana azy zany voalohany indrindra aloha araka ny lazaiko teo reto mpiara-miombonantoka manatrika eto reto zany no ny fandrombona mba hahazahoana ny hoentimanana ilaina anatanterahana an'ile fanadihadiana manodididina ny $2 millions latsaka kely eo zany izy au total.
satria nisy matériel novidina maro tao anatiny zay ho ampiasain'iny staty koa amin'ny ho lasa fananan'ny fanjakana ho ampiasaina amin'ny fanadiadina maro samihafa zay ho atao manaraka zay ny antony mahatonga an'le izy ela moa vao nisy de mazava ho azy eo le antony fisiany zay hoentimanana hanatanterana an'le fanadiadina zay satria azo lazaina hoe lafolafo ihany ny fanatanterana fanadiadina eto amintsika noho ny velaran-tanitsika midadasika nefa rehefa manao fanadiadina zahay de tsy afaka ionona amin'ny toerana aiza kely na hoe toerana ahafahana tratra fotsiny. Teboka maro no fantatra amin'ny alalan'izany isan'ny alalany tsy fitoviana eo amin'ny sarangan'olona eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny fivoaran'ny farim-piainan'olona amin'ny vanim-potoana sy ny toerana misy azy manerana ny faritra 320 ny endrikin'ny fahantrana misy ary ho azo amin'ny alalany ihany koa ny rafitra iray anaovana fandalinana ny fiantraikan'ireo fepetra andraisan'ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny toe-karena, ny vola ary ny lafin'ny sosialy. Miainga amin'ireo antotana isa ireo no ahafana mamolavola tetikasa mifanaraka amin'izay raha ny fanazavana. Ny azo ampasaina azy voatanisa izy teo voalohany indrindra aloha mba ahafantarantsika hoe inona tokoa ny situation an'izay condition de vie de ménage eto amintsika zay. Hono ihany ny fahafantarantsika azy 7 taona lasa zay no nanana ampotanisa mazava tsara mahakasika an'izay tsika anatin'ny 7 taona zany tsika niaina amin'izay hoe hono sarotra tokoa ny fiainana hatraiza ny alalan'ny fahantrana fa tsy mbola nisy zany hoe avec précision hatraiza tokoa zay zany aloha de fa fampiasana azy anankiray lehibe. Ny faharoa de hoe tsy mionona amin'ny fikajiana indicateur fotsiny tsika fa mba hanampy ireo indicateur ireo hanampy ny mpiara-mombonantoka hanampy ny fitondram-panjakana handray décision hamolavola asa tetikasa hiadina amin'izay fahantrana ary mba hahafahana mampiroborobo ny farim-piainana izay tokantranon'ireo mpiretan-drazana amintsika izay. Misa mandina ny 700 ny mpanadiady anatanteraka izany tsy aivina raha ny tata amin'ny fanadiadiana farany totosaina ny taona 2024 raika amby 70,500 ny tany fahantrana teto amintsika. Manoloana ny fitombony tany ireo tratrany valinaretina Covid-19 any amin'ny faritra Vakinankaratra sy Menabe nanambara ny prefektura Antananarivo Androany fa mety hikatona amin'ny lalam-pirenena fafito ny faritra Analamanga. Miantarandriana evotra. Faritra isan'ny ahitana tranga betsaka indrindra amin'ny Covid-19 ny faritra Vakinankaratra raha ny antotany safarany. Isoroana ny fipariany izany amin'ny faritra hafa. Isy ny fivoriana ho tontosain'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny prefektura Antananarivo mikasika ny mety hanakatonana ny faritra Analamanga amin'ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena fafito iny. Mety ho fantatra miterina le barrage sanitaire aloha zany fa le anona mbola 8 eo zany le hoe fanasazindra sy ny nama fa aleo aloha zany ataony sensibilisation de 8 eo ny tohina avy eo. Fa le barrage sanitaire mahavoakasika mety RN7 fotsiny aloha satria ny partie iny zany tena hita hoe Morodava Fianaratsoa fa misy de RN7 aloha zao ny eritreretana. Tsy maintsy izay no resahana miaraka amin'ny direction régionale ny santé. Voakasika voalohany amin'izany ireo taxi brosy miasa amin'ny zotriny. Misy tamin'ireo nanaovana fanadiadiana no nanamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina. Tsy azo idivirana ankilany ny firosona amin'ny chômage teknika ny mpiasa raha toa ka miatra ny fanakatonana. Fahatiantoka tsy izay rery fa iraisana zany io resaka fahatiantoka io. Fa voalohany aloha izay mpitatitra ny tena victime voalohany satria ny olona rehetra dia misehatra amin'io zany atao amin'ny asa fitaterana dia indray mijanona daholo satria na ny mpiasa birao na ny chauffeur ny indrindra moa ny tompona andraikitra dia samy hiaran'izay fahatiantoka izay satria hatrany mivarotra solika hatrany mivarotra piesy hatrany mivarotra pneu indray tsisy mandeha daholo rehefa tsy miasa amin'ny fiara mpitatitra automatique ny chômage zany tonga dia mijanona arak'izay. Tsy maintsy misy mifamily mandeha chômage fa ny azo atao fotsiny dia hoe amin'ilay teny amin'ny voalohany mifampitsinjo zay mifampijery latsaka ny 10,900 le vola omena azy latsaka satria ny fiara tsisy miasa vola tsisy miditra dia mba samy maminana kely eo zany tokony tsy hakatona ny lalana
ka ny fepetra natao entitra. Araka ny faneho-kevitra ireto farany, tsy misy afa-tsy ny fanaovam-bakisiny rehetra no antoka fa ny orinasa maro miatrika ity valanaretina ity. Ny fepetra sakana rehetra zany dia efa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola mipetraka foana ny anay. Ka na inona fiseho ninona zava-misy zany dia io tokony andeha fa samy mitandrana fotsiny tsika rehetra. Indrindra zao fanentanan'ny fanjakana zao amin'ny resaka fiarovana resaka vaksiny zany. Tokony mba hoentanina tsika rehetra anatona ilay toby fanaovana vaksiny ireny satria anay manokana zany zao dia efa mametraka an'izay mihitsy ato anatin'ny sosiete hoe ny mpisehatra rehetra dia tsy maintsy miditra amin'izay sehatra fanaovana vaksiny izay mba hiarovana ny aretina izay manjady amintsika io. Tsy ahivina raha ny anototany safarany nahitana tranga betsaka tamin'ny Covid-19 ny faritra Vakinankaratra, izany hoe tamin'ny fitiliana miisa 700 nataony 7 ny volana novambra lasa teo, miisa 5 no vao marina fa mitondra ny tsimikaretina ary 13 tamin'izany tany amin'ny faritra iny avokoa. Iatrehan'io nanomboka ny zoma lasa teo niverina ny asa ny CRCO Vakinankaratra. Verina ihany koa ny contrôle sanitaire izay napetraka eny amin'ny distrikany Mandoto eo anelanelan'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Menabe hitsapana ny maripana ny pandemia azo eny lalam-pirenena iny. Mandray vahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity androany ity mirahalahy zay mandray ny vahintsika miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Malona mety hoe firongatry ny valanaretina satria namokany atotanisa nareo nivony ministerany fahasalamam-bahoaka Dr Manitra Rakotoravondry ianao taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo nivony ty ministera ity mbola ambany tany fanaovam-bakisiny eto amintsika ina mety antony zay ary ina koa mety hoe pekady eo nivony ministera entina ampitombona zay ata fanaovam-bakisiny eto Madagasikara hiadina amin'ny valanaretina Covid-19 izay. Zany tokoa no hitantsika satria raha nahatonga vaksiny maromaro sika dia mbola betsaka ny misalasala. Raha Dr Manitra no antanina hoe inona ny antony nahatonga ny tsy nabetsaka ny olona no vaksiny dia io zany le hoe safidy. Fa saingy anatin'ilay safidy zay misy andraikitra ilaina amin'ny tsirairay avy fa anisany anankiray nampisalasala ny olona. Tany am-piandohana raha mbola tsy nisy vaksiny sika dia niady ny olona hoe ampitiro ny vaksiny, tonga le vaksiny, salasala indray ary ny zavatra hita amin'izao fotoana izao ohatra miandry an'ilay tsy hita foana ny olona. Tonga vaksiny iray miandry an'izao inona indray no avy manaraka ao zany hoe asa na fa zatra mandeha amina taxi borosy angaka miandry ilay malalaka mandrakariva fa tsy tonga dia mandeha amin'izay efa vonona. Eo zany no tokony ho tandremantsika satria tokony ho fantatritsika raha amin'izao fotoana izao dia namoaka ny atotanisa tokoa ministera fahasalamana gagagaga ny olona hoe fa maninona ny namoaka atotanisa indray azadiny fa tsika manana ilay paikady zay entina miady amina valanaretina dia efa misy fepetra mihitsy hoe rehefa tahaka izao no fisehoany dia ity no entintsika miady tafiditra ao anatin'izay ilay serasera irahantsika hoe ampitaina indray ny atotanisa isaky ny faran'ny herinandro ary amporosihana ny olona anao vaksiny anao an'ny fiarovana maro samihafa indray amin'izao fotoana izao. Misy karazana vaksiny maromaro tafiditra teto Madagasikara ao ny Covishield, ny Johnson Johnson, ny Sinopharm sy ny maro hafa. Ahoana ny mety hoe raha ohatra ka ny olona anankiray ve afaka manao vaksiny karazany roa samihafa anaty fotoana tsy voafetra sa ohatraoana mety fanazavana azo mahakasika an'izay nivony fahasalamam-bahoaka. Matetika fanontaniana petraky ny olona foana izy io. Asany nahatonga an'izay fanontaniana izay fa marihana tsara aloha manana karazana vaksiny isika. Lay tonga voalohany ilay Covishield. Raha manao fatra voalohany tamin'iny dia napetraka mihitsy hoe tokony hanao fatra faharoa amin'ilay AstraZeneca mitovy ihany ireo ny anarany samihafa fa vaksiny anankiray dia ilaina ilay fatra faharoa mba hahatonga an'ilay ataontsika hoe efficacité amin'ny vaksiny ho tafakatra any amin'ny 20 isan-jato. Zay le izy satria raha manao an'ilay fatra voalohany fotsiny dia mbola miazoazo any amin'ny 70 isan-jato any ny tan'ilay fahombiazan'ilay vaksiny amin'ny olona anankiray. Dia misy koa ny ataontsika le hoe nandeha tany le Johnson Johnson iny zany napetraka hoe fatra ray ihany dia efa ampy ho an'ilay olona dia efa tonga moa zany ilay Sinopharm. Matetika zany tsika indraindray entin'ilay resaka foana hoe Sinopharm vita sinoa tsy mora simba ve zany misy tokony mapetraka tsara mihitsy fa ny resaka vaksiny tsy mitovy amin'ny hoe kiraro na akanjo na zavatra ohatr'izany fa fiarovana izy io resaka fahasalamana dia efa misy an'ilay ataontsika hoe essai clinique tsy afaka mivoaka ny vaksiny raha tsy mahafeno fepetra rehetra iraisam-pirenena
dia tonga ny vaksiny eto amintsika ary mbola misy ho avy ara ny afatry ministera amin'ny fahasalamana dia zao raha nanao an'ilay covishield ianao tara tamin'ilay deuxième dose dia miandry an'ilay AstraZeneca manaraka fa ho avy izy ary rehefa tonga izy a dia afaka manao an'ilay deuxième dose indray fa aleo tsy alay-panahy iovaova vaksiny za moa zany somary nanao atsika anakely ihany hoe tsika indraindray zatra composé vary amin'nanana fa amin'ny resaka vaksiny a aleo zay fepetrapetraka ministera amin'ny fahasalamana no raisitsika ao anatin'izay docteur inona ny mety hoe sao dia tsy mazava amin'ny besiny maro ihany koa ary no mazava-dehibe an'ity fanaovam-baksiny ity ho anareo nivony ministera ny fahasalamam-bahoaka inona mety hoe mazava-dehibe n'ity fanaovam-baksiny ity satria mbola maro ny malagasy tsy rosotra amin'ity fanaovam-baksiny ity raha hoe tokoka hitantsika amin'izao fotoana izao fa manomboka miakatra tsikelikely indray ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaritana covid-19 ny fanaovana vaksiny a dia zavatra anankiray matoa misy vaksiny fanefitra amin'ny aretina anankiray dia zavatra telo farafakeliny no mikasika an'io aretina io na io aretina io mora mifindra angana mety hiteraka ataontsika hoe le forme grave na hoe fisehoana aretina misy fahasarotana mety hiteraka fahafatesana dia zay ny antony hitediavana vaksiny tonga raha le vaksiny amin'ilay aretina coronavirus rehefa tonga ny vaksiny reto zavatra reto ny tokony homary atsika ny fanaovana vaksiny dia misakana lay aretina coronavirus tsy ho tonga amin'ny ataontsika hoe forme grave raha sanatry ny vava tonga ao amin'ny olona anankiray lay tsy mikaretina ny fanaovana vaksiny dia manomana n'lay olona sady amin'ilay hery fiarovana ao anaty samy hafa mihitsy ny olona vita vaksiny sy ny tsy vita vaksiny ny olona tsy vita vaksiny raha mifanehitra amin'ilay virus dia sady miady amin'ilay aretina no mamokatra hery fiarovana zay ny mareraka azy ary zay mahatonga azy amin'ilay atao hoe forme grave ho an'ny olona vita vaksiny olona salama no atao vaksiny ho annao mijery amin'izao fotoana zao zany raha salama ianao amin'izao mbola ny salasala tsy nanao vaksiny fotoana anaovana vaksiny zao fa rehefa marary fitsabona indray no atao fa tsy fanaovana vaksiny izany hoe ny ilana vaksiny a fanomanana asa raha tadidinareo e misy an'le tantarany hoe misy an'le resaka mitondra fanaovan-jiro dia manana solika afitaiza ilay solika afitaiza ty fanaovam-baksiny ity tsika rehetra zany samy nanana an'lay hoe nyentina daoly ny adivana tamin'ity aretiny ity ary ny zavatra anankiray tiako mariana dia ny hoe tsaratsara kokoa mandeha amina fiara misy kodiarana efatra toy zay mandeha amina fitaovana anankiray kodiaran-droa tenao azonao tiako tenenina moto io le carrosserie tena lay tiako tenenina amin'ilay kodiarana efatra kodiarana voalohany lay fiezahana mijery ny atao hoe distanciation sociale ny ilazantsika azy hoe amin'ny fotoana aza dia zatra mitangorongorona zay le kodiarana voalohany ny kodiarana faharoa dia le hoe aza dino le manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony ny kodiarana fahatelo dia ny hoe aza dino lay io le matetika entin'ny olona foana fa tsy mipetaka ara-dalàna lay masika ary vavaorona ary ny kodiarana farany le resantsika eto dia le fanaovam-baksiny reo ny kodiarana efatra rehefa ny fiara misy kodiarana efatra lasa lavitra izy ary matetika ara mbola manana n'lay kodiarana fiandry dia iny a raha sanatria misy fisehoana aretina dia manaova test ary raha tokony ho tsaboana manatona tobo-pahasalamana efa naseho atsika nge ohatr' zao ny fiseho an'izany coronavirus e dia aza misalasala fa tandre miseo zatra n'le kodiaran-droa dia ny ana masika fotsiny a dia ny ana aty fotsiny a fa feno efatra dia aza dino lay kodiarana fitaiza koa so vaky pneny an-dalana tiako atongavana zany dia zao hoe ilaina daholo reny rehetrareny a mifameno dia aza misalasala zay nanao vaksiny ny anontaniana fa tsy zay tsy nanao vaksiny be dehibe ny olona manontany any amin'ny tsy nanao vaksiny izy manontany fa raha manontany amin'ny mpanao vaksiny izy dia ozy izy hoe docteur manitra ahoany ty vaksiny ity ohatr' zao azy zao hoe milamitsaina na vita vaksiny ara-dalàna isaorantsika docteur manitra arakotoravony a talena fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eo anivy ny ministera ny fahasalamana nitora zany fanampanazavana makasika ny zavamisy manoloana ny ady atao amin'ny covid-19 indrindra fa ny fanaova-vaksiny makasiraka tompoko raha soatsika reza tompoko zay makasika ny faranao aorinany fampalalam-baovao eto amin'ny Akolo TV amin'ny ity androany ity ny fandarana manokana mitondra ny lohateny hoe jiro maizana iarahana amin'ny Transparency International Initiative Madagascar ary ahoarina fampatafatarana momba izay amin'ilay fivoavan'ny toetrandro zao dia ho manomboka miaritra
le renirano rehetrarehetra mandalo fotoatsarotra ny sehatra ny formatsiana herinaratra eto Madagasikara dia miteny aminareo aho fa Betrosavy Jirama fotoana izao criminel amiko zavatra zany tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny fandatsahana orana artifisialy eo ihany koa momba ny fambolekazo amin'ny alalan'ny drone rehefa avy eo ary. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Fotoana mamajany zany fetiko miaraka amin'ny fianakaviana zany mikonokony mikarakara fifaliana ery feno tsiky feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety dimy alariary monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be zao tolotra manan-kery hatramin'ny 4 Desambra tsy izay ihany mahazo tout Canal Plus mandritra ny 10 andro be zao rehefa avy manao réabonnement ianao manadonangana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Miditra an-tapany faharoany vaovao isika. Manoloana ny tsy fampin'ny rano ampiasaina isan-tokantrano sy ho an'ny fambolena iroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy ny JIRAMA sy ny ministeran'ny rano. Ny andidin'izay izay entin'ny gaidao Andreatsilavo. Misy avaly ireo unité de traitement containerisé eto Antananarivo sy ny manodidina natao isotonana rano no ampiasan'ny mponina. Vokatry ny fiovan'ny toetrandro, maina ny tany, miaritra ny renirano ka voaterina janona ny station de traitement ao Anosizato, Ampitatafika sy Alasora. Antony mahatonga n'Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano
mijaly rano amin'izao fotoana. Matetika rehefa misy zany ny haitany miaritra zany le renirano angalatsika ny fisintomatsika ny renirano fisotro madio zaraitsika mifantsina reny ohatra ny zavatra mitranga eto amin'ny station de traitement tsika zany eto nosy zato apitatafika dia miakatra avy any ambany zany le loto io loto io zany misy filtre traité-tsika zany mba hotomombana le rano sotrika fa rehefa be loatra le loto dia tsy maraka le milina manadio an'iny rano iny zany. Fa iny tonga atsika voatery najanona zany ny station de traitement tsika eto nosy zato apitatafika ary ao anatin'izay koa ny olana zany izay mitranga amin'iny commune Lasoura iny. Araka izany no atevenina ny isan'ny bonbonina sy ny citerne ahafana mamatsy rano ny ponina. Raha toa ka indray na indroa isaky ny herinandro no famatsiana rano azy ireny teo aloha, atao indray mandeha isan'andro arakaraky ny filanimponina izy ireny amin'izao fotoana. Iroso amin'ny fandatsana orana artifisialy ihany koa eto Antananarivo sy ny manodidina ny JIRAMA sy ny ministeran'ny rano tompona andraikitra. Ny fandatsana orana zany satria iny sady amany olana tsy ny eto amin'ny apitatafika ihany fa ny Lasoura, ny any Nosy-Beanala sy ireo toerana zany izay Nosy-Ala azafady, ireo toerana izay sahirana eo anivon'ny famatsiana rano. Analamanga mazava ho azy faritra Analamanga zany. Vaolana vonjomaika ireo raha ny fanazavana ary efa miroso ny famolavolana tetikasa izay atomboka ny fiandohan'ny taona 2024 anomezana vaolana maharitra. Tetikasa lehibe anankiray izay vatsina vola hatrany amin'ny 70 millions euro, 73 millions d'euros mba anatsarana ny ao Amandoseza, atao ny anatsarana ny station de pompage ao Amandoseza zany ary koa miampy toerana telo samihafa zany hoe misy ny Anlaniera station anankiray Ambohidrapeto dia ny Ambotry Manjaka. Raha vita reo dia eritreretina aloha fa hiatsara ary vahoaka anoany amin'ny 2 millions anoany ny hiatsara ny rano azony. Ankoatra ny fanatsarana ny rano, atomboka ihany koa ny tetikasa amin'ny tetina 520 tapitrisa euro, anatsarana ny kanalina rehetra, ialana amin'ny tondradrano ao Analakely sy ny manodidina rehefa fotoam-pahavaratra. Nahitana fahatarana ray hatramin'ny 2 volana ny taom-pambolena ataona 2022 vokatry ny fahataran'ny rotsakorana. Isy ny tety andro-pambolena izay navoaka ministeran'ny fambolena sy ny sambana mpamatatra ny tetrony andro ho an'ny tantsaha. Eo ny nasaina. Ny hempotra iray hatramin'ny 2 volana ny fotoam-pambolena 2022 vokatry ny fahataran'ny rotsakorana. Toy ny any amin'ny faritra Alaotra ny volana Novambra sy Desambra vao tokony hiasa tany sy mampididrano ny tantsaha ary manaraka izay ihany koa ny fanetsana ary any amin'ny tapaky ny volana Aprily 2022 no manomboka mijinja vary izy ireo. Nahitana fiamorana ihany koa ireo fotoam-pambolena manerana ny nosy araka ny tety andro-pambolena navoaka ny ministera sy ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Raha manvary tany eto zao dia raha mitety andro dia farany aloha volana Desambra, farany aloha volana Desambra io miovaova arakarak'ilay faritra, misy faritra izy mety tapaky ny Desambra dia ho an'ny faritra sasany ihany koa dia tena voafetra ny fotoana noho n'ilay vinavinan'ny fotoana ny halavan'ny vinavinan'rotsakorana dia voafetra ny fotoana tena mety hanaovana ny famafazana vary andrandra zany miankina amin'ny rotsakorana ihany izy ity. Farany aloha dia volana Desambra ny anaovana ny famafazana azy, mbola famafazana le vary any an-tankely zay dia mifanaraka amin'izay zany zay voaorina zay ny fanetsana. Efa nisady ny fatiantoka ho andro tantsaha tamin'ity taom-pambolena ity vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Nisy ireo namafy vary, tao ireo nanetsa aloha saingy tsy tonga ny rano ka maty. Fa nita fotsy aloha vadana dia niempotra ohatra ny fanetsana ny olona vary. Tsy afaka nanetsa ara-dalàna fomba ara-potoana ny olona. Misy koa ny olana rehefa ho an'izay efa nambolona nisy olana kely ohatra dia nitsatra kely ny olana dia nisy koa ohatra ny fanafiana ataon'ny bibikely mpandrava voly. Zany rehetra zany isan'ny nitina sarotra ihany ny asa famokarana ataon'ny tantsaha amin'ity taona ity. Fantatsika moa fa mahazatra raha ity amintsika zao tia voatany dia
volana novambra sy ny desambra no fanetsana fa misy tokony fahatarana raha mandeha lala makany Atsirabetsika na mandeha makany Itasola dia mahita fa mbola maina ny tambary raha ty amin'ny Limakobitsy mitantara dia mbola hita ihany zay fetraka azy zavatra satria tsy ampy ny rano dia somary sahirana ny tantsaha amin'ny fifehezana ny fampidirana rano amin'ny fanetsana. Rehefa tena taraiky loatra ny fanetsana dia mety misy fiatraikany. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny tety andro fambolena ho an'ny taona 2024 taoriany ny fanadihadiana nataony sampana mpamantatry ny toetrandro sy ny teo anivon'ny ministera ny fambolena ka nahafahana namenavina ny fiavin'ny rotsakorana isamparitra. Ho hita anatin'izany ny fotoana tokony hiroson'ireo tantsaha amin'ny fambolem-bary, voanjo, tsaramaso, sakamalaho ary katsaka. Isamparitra misy ny tety andro navoaka ka ahafantaran'ireo tantsaha izany misy ny laharana 3 ray izay antsoina maimaim-pona amin'ny finday. Ho an'ny fambolena tsindrindray, ny tety andro fambolena tsindrindray. Fambolena any amin'ny faritany aiza no tiana ho fantatra raha ho an'ny Antananarivo tsindrony iray, ho an'ny Analamanga tsindrony iray. Fitaovy karakarana ny tany isika izao. Lafy hafa kosa indray dia velotaraina manoloana ny fomba fiasan'ny tranom-pirenena amin'ny fanotana ny bokon'omby ireo ben'ny tanàna indrindra ireo avy any amin'ny faritra tsy maharaka ny filana misy any vokatra azo ankehitriny raha ny fanazavana azo Henri Florio. Filaharam-be isan'andro no misy eo anivony foibe ny tranom-pirenena ety Tsaralalàna vokatry ny fahataran'ny asa sy ny tolotra misy eo anivon'ity orinasam-panjakana iray ity. Vokany velon-tarena manoloana ny tsy fampian'ny bokon'omby afaka omena azy ireo ben'ny tanàna tonga mila raharaha eo an-toerana indrindra fa ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Fa misy olana eto amin'ny fangalana taratasy bokon'omby aty amin'ny imprimerie nationale tsy ampy le izy isaky ny maire zany mahazo 10 ary ndraindray tsisy zao zahay mieritreritra halaka ilay sifay 10 nefa tsisy afatarako filaharam-be zany maraina be tonga eto ary zay zany efa mamonjy amin'ny 4 eto zay vao fa 10 ka tonga ato tsy ampy le zao zany arivo 1000 éleveurs zany no hovatsina bokon'omby kanefa 10 azo androany rapitso 10 dia mandra-pahoviana zany no hijanonana eto. Fotoana maro araka izany no lanin'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritra tonga maka ny bokon'omby eo anivon'ny tranom-pirenena ity tsy maharaka ny tolotra ny tenady raha ny fanazavana izy ireo. Raha ny fantatra amin'ny faha 1 ny volana desambra ho avy izao no fepotona farany tokony hananan'ny ponina bokon'omby mazava ho azy ireo araky ny fepetra napetraky ny teo anivon'ny zandarmeria am-pirenena mba entina hamongorona ny halatromby. Tsy ho vita mialoha io daty voalaza io ny asa tokony ho atao raha nambaran'ireo ben'ny tanàna vokatry ny fitarazon'ny asa eo anivon'ny tranom-pirenena ankehitriny. Mitsahatra ny olo tsy mahavita bokon'omby moa iarantsika mahalala tsy mahazo mivarotra izy ary raha very ny ombiny tsy azo mitsony ilay ombiny raha vao mifindra toeran-kafa ka le 31 décembre farany amin'ny fanaovana bokon'omby io 31 décembre nefa zao zany zahay mbola eo amin'ny 20% ny olo tokony hisitrika zay zany no mahazo azy zay zany mitaraina zay ben'ny tanàna lany fotoagna eto maro ny asa miandro an-tanàna. Ny gendarme zany tsy manaiky raha tsy le 31 décembre ka ny imprimerie nefa ny tsy maharaka ka zany natonga zahay miteny hoe renforceo ile fanaovana boky ampiagna amin'ny fomba rehetra. Tsy aivana fa tsy mbola manana tale jeneraly misahana azy ny tranom-pirenena ety Tsaralalàna taoriny ny famindrana andraikitra ny tale jeneraly teo aloha ka tsy nazahoam-panazavana ity ivitoerana ity mahakasika ny fitarian'ireo ben'ny tanàna ireo. Nambaran'ireo ben'ny tanàna trano fa ahafahana miady amin'ny famotsiana omby alatra sy ny alatromby izay nampikaikaiky ny vahoaka ny fanomezana andraikitra azy ireo hizara ny bokon'omby isaky ny komuna iadidiny.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitotosaina omaly tao amin'ny commune iray tao Mahajanga ireo drone de largage miisa 5 izay natao ho fambolekazo nandritry ny 10 volana no namolavolana ireo drone ireo ny teknisiana akatao Andreatsilava. Nosantarina omaly tao amin'ny commune ambanivohitra Boanamary Mahajanga ireo drone de largage misy 5 ka ny 2 natao ho an'ny fambolekazo an-tanety, ny 3 ambiny kosa natokana ho an'ny fanarenana ny alaonko. Mazaka vesatra 20 kilao izy ireo raha afiafy ary 20 kilao raha voanjanakazo. Maharitra 12 hatramin'ny 15 minitra ny sidina iray ary sidina 2 no avy tanana mamafy amina velaran-tany 1 hektara. 5 kilao no maximum fa ho an'ny resaka sécurité zany tena hajanona teo amin'ny 20 kilao teo ny maximum na charge hoentiny. Ny autonomie eo amin'ny 30 minutes eo et plus fa tsika zany maka marge foana mba ialana amin'ny resaka loza dia somary ahena kely le autonomie zay. Ireo drone ireo afaka miasa maleo tena, tsy voatery ho piloten'ny olona zany fa ny télépilote dia manao vérification mieloha rehetrarehetra dia milancer l'émission dia miasa ny drone dia miverina izy rehefa vita ny asany. Dikan'izay zany anoriana any tsika mety télépilote ray ampiasa drone 2 na telo na hatramin'ny 10 mbola zakana télépilote ray. Surveillance zany ataon'ny télépilote sy ny copilote amin'izay fotoana izay. Nandritra ny 10 volana no niasa sy namolavola ireo drone ireo ny tanora teknisianina manampahaizana amin'izany. Amam-bolana maromaro ihany koa no nampiofanana ireo antsoina hoe télépilote. Tsy nampianarina hipilote fotsiny zareo fa nampianarina afantatra mombamomba ny resaka elektronika indrindrindrindra, ny resaka maintenance ary indrindrindrindra ny sécurité aérienne, réglementation aérienne zany nampahafantarina anazy hoe tsy ampiasaina n'aiza n'aiza io ary fehezo tsara ny olona manodidina, fehezo ny toerana handinanareo. Hita araka izany fa mahavita zavatra tsara ny tanora malagasy raha omena lanja sy sehatra hivelarana bebe kokoa tahaka izao. Ho fanatsarana ny ezaka izay efa natomboka anatrarana ny tanjona andrakofana ala ny Madagasikara ny fampiasana ny teknôlôjia tahaka izao. Ny teknôlôjia tsy hoe manao ny asan'ny olombelona fa manampy ny olombelona, izay aloha dia zava-dehibe. Faharoa manaraka an'izay dia arak'ilay voalazako teo hoe misy toerana maro, velarana maro izay tsy afaka andehanantsika dia ny drone no manao an'izany, zany hoe mitondra fanamorahana ny asantsika fa ny tena zava-dehibe dia ny ampitombo ny tanjona ho avo lavitra kokoa. Tsy maintsy ho jerena sy ho fantarina ireo faritra ho fafazana voanjanakazo sy ny fomba hanatanterahana izany, ny fijerenan'ny toetrandro, ny fanomanana ny sidina ary ny famafazana ireo voanjanakazo. Nozaraina mari-pahaizana ireto teknisianina mpamily drone de largage ireto nandritra ity fotoana nanaovana andrana teto Boanamary ity. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy misy hatretony maromaro tsiraisana eo amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo mpitatra mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana ho an'ny zotra nasionaly sy régionaly. Misy amin'ireo mpitatra nefa no efa nampiakatra izany toy ny zotra izay mampitohy an'Antananarivo Vatomandry sy Mahanoro. Abraham Randriamanana. Tsy nahita mbokany hatramin'ny androany ny fihaonana teo amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fivondronan'ireo kooperativa amin'ny zotra nasionaly sy régionaly manoloana ny fampiakarana ny sarandalana. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fametrahana ny komisiona izay hamaritra ny sarandalana raha nambaran'ireo mpitatitra. Tsy eken'izy ireo araka izany ny fisian'ireo rafitra samihafa izay andinika ny fampiakarana ny sarandalana. Fandraharana madio ny ataonay, fandraharana privé ary ny lalàna averina foana dia milaza fa malalaka izahay amin'ny fametrahana ny sarandalana na ny fampiakarana na ny fampidinana fa ny sehatry ny tsitotra sy ny tinaty no mamatra an'izany. Nisy projet de décision zany nalefan'izareo projet le izy mbola tsy vosonia dia ao anatin'io zany ny ministèran'ny transport, ny ATT, ny assurance, ny DGSR, ny OMS, ny compagnie d'assurance, ny DGI no hiaraka aminay mpitatitra ametraka ny sarandalana tokony ho izy. Zay zany nanazava hoe raha mapakatra ny assurance tsy miantso anay mpitatitra, raha mapakatra ny DGI impôt tsy miantso anay, inona moa zany ny idiran'ireo entité rehetrarehetra ireo ao anatin'ny sarandalana. Manodidina ny 10 hatramin'ny 700 raha ampitahina ny teo aloha ny fampiakarana ny sarandalana izay mifanaraka amin'ny alavirana raha ny nambaran'ireo mpitatitra androany. Anton'izany ny fiatraikan'ny valinaretina teo amin'ny sehatry ny fitanterana sy ny fatiantoka teraky ny fahasimban'ny lalana. Ankilan'izay, misy amin'ireo mpitatitra zotra nasionaly sy régionaly no efa niroso tamin'ny fampiakarana ny sarandalana tamin'ity volana ity raha ny fanazavana. Misy nefa niakatra. Tsy afenina aminareo zany, ary hitanareo fa tsy nisy romborombo izay efa niakatra. Ny sarandalan'ny Vatomandry zany
16 000 ariary dia miakatra ho 20 000 ariary. Ny saran-dalan'ny Antananarivo manoro raha 20 000 ariary dia miakatra 30 000 ariary. Jerenareo tsara fa nareo anankiroa reo ary dia vasamihafa ny sandan'ny fiakarany. Satria ny lalana mialo amin'ny Vatomandry manoro 84 km dia adiny 4 tompoky mianalana azy. Tsy ahivina, nanomboka ny taona 2014 no tsy nisy ny fanaovana ny sarandalana ho an'ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly sy nasionaly. Nanamafy ny amin'ny fitsokafana amin'ny fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra trano izy ireo amin'ny fijerena vahaolana manoloana izany. Fanolorana asa ho an'ireo very asa ihany no ahafahana manarina ny toe-karena vokatra ny valinaretina Covid-19 raha ny antotany Savoray amin'izao fotoana izao. 750 isanjaton'ny olona no very asa avokoa ny larana izao. Ny 750 isanjaton'ny olona no very asa nandritra ny valanaretina Covid-19 raha ny fanajejina natao. Tao ireo very asa noho ny fikatonan'ny sehatra izay misy azy, tao ireo nampianton'ny orinasy. Ho fanarenana ny toe-karenan'i Madagasikara taorian'ny valanaretina Covid-19, manodidina ny 200 ny tolotra asa atolotra mandritra ny hetsika journée des métiers karakarain'ny sehatra tsy miankana eo ambanin'ny fiahin'ny ministeran'ny asa, ministeran'ny fampianarana arak'asa sy ny ministeran'ny tanora. Orinasa tsy miankina maheran'ny 30 no andray anjara amin'ny hetsika ary ao ihany koa ny avy amin'ny sehatry ny fanjakana. Tamin'io moa zany dia tsy voafetra ilay satria misy société arak'ilay teneniko teo hoe na io fanjakana na tsy miankina na dia misy ilay collecte de CV aloha zany. Iny zany afaka tonga daholo ny olona rehetra satria ny candidature spontanée koa zany mila appréciena koa zany ny na olona tsy miasa io na tanora io na olona te hiova asa. Izay koa zany mila marihana. Afaka mametraka CV foana ianao, afaka tonga any ianao miconnaître sy midécouvrir an'ilay asa zany. Io misy asa ohatr'izao. Mbola ao anatin'ny valanaretina Covid-19 hatrany ny firenena amin'izao. Misy araka izany ny fepetra noraisina manoloana ny fahazahoana ireo tanora ny asa. Anatin'ny valanaretina foana tsika Covid-19 zany na dia efa hoe azo lazaina hoe taorian'ilay vaky maromaro ireny. Fa ny assuren'ny mpandray anjara rehetra zany sy ilay mpampiranty ao sy ilay manao recrutement moa ny resantsika eto amin'ilay resaka asa dia efa naheno teo angamba na rehefa tonga dia misy contrat CDD na CDI zany proposeny zareo zany ho an'izay manana an'ilay traikefa izay zany dia ity hetsika ity zany izay dia tiana marinina foana hetsika tena hoe anampinan'ny olona rehetra zany izy ity anampinan'ny tanora anampinan'ireo izay tsy anasa rehetra. Tsy mijanona amin'ny tontolon'ny arak'asa ihany fa misy ihany koa mandritra ny hetsika ny fampiofanana omena ireo tanora amin'ny irosony amin'ny fandraharana ka ireo tanora indray no amorona asa eto amin'ny firenena. Mandritra ny 2 andro ny fampirantiana izay ho atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena eny Mahamasina ny 15 hatramin'ny 24 novambra ho avy izao. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona 13 indray no voasampotry ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny distrikty Ambatondrazaka ary ankizy tsy ampy taona 12 no tamin'izy ireo. Namidina Ravelorson. Tsy mandry fahalemana ny tanàna Ambatondrazaka tatoato. Nanjaka tanteraka ny vakitrano, fanolanana, herisetra sy ny maro samihafa. Tamin'ity herinandro ity, olona 13 indray no voasamotry ny mpitandro ny filaminana avy any anivon'ny polisy-pirenena noho izay alatra sy avakitrano izay. Nametraka velam-pandrika, naka renseignement eran'ny fokotany sy ny quartier rehetrarehetra, manao patrouille na amin'ny atoandro na amin'ny alina. Tratra ny tanjona satria nahazo loharanom-baovao ny polisy ny fisina andiana tanora mipetraka sy mivorivory ary manafina entana alatra teto Ambatondrazaka. Rehefa nahazo ny renseignement ny polisy dia nidina teny an-toerana. Tamin'izay fotoana izay nazahoana ankizy vavy tsy ampy taona 5. Marina fa ireo ankizy vavy ireo dia mpiaraka na sakaizan'ireo tovolahy
izay a manao asa famakina trano sy fangalarana amin'ny alina ireo. Taoriana amin'ny fanadihadiana natao, fantatra fa mbola nisy ankizy tsy ampitaona ihany koa ny namany, voalaza fa praitsy kombakomba tamin'izy ireo raha ny fanazavana. Rehefa noentina tety amin'ny poste ny polisy, ireo ankizy vavy ireo dia nanome anarana olona maromaro sy nanome adresin'olona maromaro, napetraka amin'ny velam-pandroka dia tamin'izay fotoana izay koa nazahoana ankizy lahy manodidina ny 12 taona, 17 taona eo, roa ihany no ampitaona amin'izy ireo, 7 totalin'ny ankizy lahy ny olona voasambotra taorian'ireo, zany hoe amin'ny ankapobeny zany 9 nisan'ireo, amin'ny ankapobeny 13 ny totaliny ny olona voasambotra. Tamin'ireo olona voasambotra ireo dia niaiky ny elony daholo izy rehetrarehetra ireo fa mpamaky trano amin'ny alina eto Ambatondrazaka. Mbola mitoy ny fikaroana ireo namany, koa misy ny antsoaviny amin'ny fanomezan-tanana amin'ny vahoaka mba hanome loharanom-baovao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia omaly no fantatra fa nitondra ny valinaretina Covid-19 ny Premier ministre frantsay Jean Castex ristritry ny 10 andro no nanao fiboana ity Premier ministre ity no sady naraka fitsabony fanadina. Voatily fa mitondra ny valanaretina Covid-19 ny Premier ministre lehiben'ny gouvernementa frantsay Jean Castex. Valin'ny fitiliana natao tamin'ny omaly no nahitana izany. Nambarany ity ferany fa tsy maintsy hanao fiboana ny tenany mandritra ny 10 andro, izay nanomboka omaly ihany. Nananao ny fiboana aza ny tenany sy manao ny asa maha-Premier ministre azy ihany, ka amin'ny alalan'ny fampitandavitra no anaovana ny fivoriana rehetra toy ny nataony tamin'ireo olom-bovidy atao Guadeloupe. Fifandraisana tamin'ny olona nitondra ny valanaretina Covid-19 fanadritra ny fivanianany tany Belgique no nazahoany ny aretina rano fanazavana. Efa manomboka miakatra amin'izao ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 ao France, na efa tafakatra 570 isanjato aza ny tahan'ny olona vita vaksiny. Manay ny mety idirana amin'ny fiboana indray ireo mponina manoloana izao tranga izao. Saingy tsy mbola nanao fanambarana mahakasika ny fepetra horaisina ny fanjakana frantsay. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androana ity ankasiahana nanaraka izay mandroasina dolo tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.